Faly miarabantsika tanora manaraka nyity hetsika atao ny programa sezama ity. Androany tsika dia resaka ny tontolon'ny asa, ny fitadiavana asa moa zany raha ny marimarina kokoa. Nangatana amiko dia ny mba hizara teboka vitsivitsy mikasika ny fitadiavana asa. Hoatomboko ilay izy teboka anankitelo ny tiako ifampizarana amintsika tanora, mpanaraka sy mpanatrika an'ity hetsika ty androany. Voalohany ngamba dia ny atao hoe fahavitriana, izany hoe raha nadikako tsotsotra ilay teny frantsay proactivité dia izay ngamba mety hoe manakaikaiky sy mahadika azy kokoa. Izany hoe rehefa mitady asa ny olona dia misy zavatra jereny mpampiasa, na orinasa io na ataontsika hoe fanjakana io na reny antsoina hoe ONG sy fikambanana isan-karazany reny, eny fa na reny mpiara-miombonantoka vahiny, projet na programa no iantsokitsika azy reny dia mitovy ihany. Zavatra telo amin'ny ankapobeny no jerena amin'olona. Voalohany zany dia ny fahaizany an'ilay asa. Iny fahaizana iny moa zany mety hamarinina amin'ny anaran'ny fianarana natao na fiofanana natao, mety misy diplôma manamarina an'izany na certificat. Fa tsy mila adino ihany koa fa eo ilay fahaiza-manao na savoir faire moa fitenin'ny frantsay azy sy ny fihetsika, le toetoetra zany na savoir être. Verenako kely eo resaka savoir faire io satria manahirana rehefa miresaka tsika hoe sarotra be ny mahatanora. Izany hoe rehefa mitady asa ianao dia angatahana traikefa hoe efa nanao inona ianao, nefa ianao tsy afaka manana traikefa raha tsy efa niasa. Marina zany, mampalahelo ilay izy fa misy fomba azo ialana amin'izay. Izay ilay fahavitriana tiako resahana. Misy karazan'olona roa, tsika rehetra io mitovy daholo ny zavatra azo atao, mitovy ny fotoana, mitovy ny zavatra azo any am-pianarana, fa ny fomba fampiarana azy ny samy hafa. Misy olona sasany vao any amin'ny taona voalohany na première année any dia efa hita hoe mavitrika, tonga ohatra ny fotoam-pialan-tsasatra dia miezaka izy, tsy ankatahan'ny sekoly akory, tsy ankatahan'ilay toeram-piofanana akory, dia misy olona mandeha mitady stage, izany hoe efa te hiofana sahady amin'ilay asa izay eritreretiny atao, afaka 3 taona, 4 taona na 5 taona izy dia manao an'izay stage izay. Mba hidirana eo ny stage misy lafiny maro eritreretina ho azy ao. Voalohany indrindra ny ahafahanao mahaka traikefa sahady, izany hoe mianatra asa ianao ao dia misy traikefa zany azonao hoe zao fanaovana an'ity, manampy anao iny rehefa miakatra amin'ny taona faharoa anao efa manana tombony ianao amin'ny hafa. Ray izay. Faharoa, rehefa makany ianao efa miditra amin'ny orinasa na miditra amin'ny toeram-piasana ray dia efa mifampihosihosy, izany hoe lasa mety misy namanao mety afaka ifampizarana any aoriana any. Misy olona mahafantatra antsika satria raha tsara ilay zavatra nataontsika, le sefo iny ihany no mety efa karazana hoe ambassadeur antsika kely. Izany hoe rehefa hitady asa afaka 2 taona 3 taona any raha nahafinaritra azy dia iny efa azo hosokajiana ho référence, na izany hoe olona mety mahafantatra antsika zany ka afaka manome hevitra na teboka mikasika antsika rehefa mitady asa hafa antsika. Izay aloha zany ny taona voalohany, ny taona faharoa, ny taona fahatelo afaka atao foana zay ahafahana mivelatra sy misongadina amin'ny ankapobeny zany mihoatra n'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miofina hafa. Amin'ny fomba fihetsika, ny fomba fihetsika dia mila fiainona, mila fijerena. Manome ohatra tsotra dia tsotra. Misy olona ohatra mijoro ianao amin'ny varavarana iray hiditra isinao dia mila manokatra varavarana ianao, ilay varavarana mila atosika ohatra fa miverina mihidy ho azy. Dia misy olona hitantsika very mibata entana mavesatra. Dia tsika zany raha ohatra tsika ilay olona miaino sy ataontsika hoe attentif moa fitenin'ny frantsay azy amin'ny ivitoerana misy antsika eo dia hoe izy tsika hoe
olona iny moa zany rehefa tonga eto a tsy afaka sady hanokatra n'le tanambaravarana notazona nyhita fa tsy maintsy mbola ampidininy amin'ny tany iny a dia inona ny ataonao amin'izay fotoana izay sokafanao ny lalana andalovany manampy zany fihetsika majinika ohatran'izany a rehefa atao andavanandro sy izarana dia izay mahatonga anao hoe lasa ohatran'izay foana zany fotom-pisainanao tsy mila adino a ny adoa dia ohatran'ny novitra zany hoe rehefa ampiasainao isan'andro izy a dia mitombo dia raha ampiasainao ohatran'izay foana zany izy a dia mitombo lasa mipetraka ao aminao le réflexe dia na amin'ny lafiny hafa dia lasa manana an'izay dia ianao zany rehefa tonga ny ataontsika hoe interview moa ny fiteny na entretien dia efa hita misongadina foana ny olona ohatran'ireny na ny fihetsiny izy vao miditra fotsiny a dia mipetraka dia miresaka aminao sy mitantara zavatra dia efa hafa izay hoe mila miavaka amin'ny tsara izay a no isan'ny zava-dehibe a mba hampisongadina antsika mazava ho azy a amin'ny asa resaka fifampitokisana io raha misy olona zany ka fantatrao na misy olona mahafantatra azy moramora kokoa aminao ny mampiasa an'ilay fifampitokisana satria iny olona iny efa manamafy anao hoe mahafinaritra iny mahavita zavatra tsara iny na ohatran'izao zay le ataony sasany hoe lasa hoe kinamanamana marina tsy lavina fa tsy indraindray misy ny kinamanamana ahafahana mahita asa fa kinamanamana koa afaka foroninao satria le kinamanamana le olona miteny hoe mety mahafinaritra ny io mademoiselle na mahafinaritra raha miseho rehefa miasa tsara io azo fitokisana le olona miteny an'izay le ohatran'ny hoe ambassadeur anao a zay ny tadiavinao dia zay le foronina amin'ny hoe manao zavatra tsara foana miezaka manampy ny hafa foana miezaka misongadina foana amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny teboka faharoa dia eo amin'ny détail zany hoe teboka faharoa dia eo amin'ny détail zany hoe le pitsopitsony tsika zao rehefa manao zavatra matetika maka ohatra tsotra mamaky zao anao ataontsika hoe mailaka avy any amin'olona ray misy diso dia tsy mampazoto satria lasa tonga dia mora very ny fifampitokisana indrindrandrindra raha olona tsy fantatrao le olona dia inona ny atao mba tsy hisian'izay a miezaka atsika mijery ny pitsopitsony rehefa hiasa amin'ny ankapobeny miresaka ny atao hoe CV lettre de motivation ezao izy ireny mba tsy hisy diso hoe jereo ny pitsopitsony ezao vakio na mandefa mail anao na mandefa message any amin'ny messenger anao mizara le olona nytenenitsika teo hoe manana réflexe zany ohatrany hoe rehefa zatra n'iny ianao dia lasa automatika lasa ohatran'izay fiainanao tsy mahavery fotoana zany rehefa andefa message dia sorato rehefa lavalava le message avereno vakina alohan'ny andefasana azy na amin'ny namana io na amin'ny ray aman-dreny io na amin'ny havana io a tsy mampioveny zany a mieza manao zavatra tsara foana dikan'izay avereno vakina foana indrindrandrindra moa rehefa miresaka an'izany hoe CV na lettre de motivation zay ray zay faharoa mila mifandraika mazava azy misy zavatra be da be atao amin'ny fiainana ka ohatran'ilay zavatra ataonao ireny mety misy zavatra ataonao amin'ny fiainana rehefa minoratsy fianarana na tsy fiofanana na tsy fiasana afaka atao ihany koa zany hoe mety any anatin'ny fikamanana samy hafa mety manampy any am-piangonana mety misy lafiny maro reny lafiny ireny mety sy fandraisany a amin'ny zavatra andrasana amin'ny asa ray rehefa misy zay fandraisana zay dia ezao apoitra le izy dikan'izay rehefa manao CV tsy tokony misy CV hoe efa ty foana alefako ary raha zay ny CV nareo efa namantsizy zay nareo ny CV zany tokony hoe rehefa andefa ato amin'ny ranona dia tokony fantatro tsara ty orinasa ty fantatro tsara ty fikambanana ty fantatro tsara ny zavatra andrasany a dia zay zavatra tena mifandraika ireny ny ataoko mipoitra ao amin'ny CV-ako zay zavatra ananako zany ka mifandraika amin'iny iny ny apoitrako ao mety miova zay rehefa miova orinasa hafa dia zay le izy zay le détail sy pitsopitsony teboka fahatelo farany mba tsy ho lava loatra dia ny resaka fanampiana sy fanereserana amin'ny hafa tsika zany matetika rehefa andeha anao CV na lettre de motivation dia miezaka miady rery
aza mionona amin'izay miady rery zay tsika ao amin'ny fiainana zay mahasamihafa ny olombelona sy ny biby hafa. Ny olombelona zany natao ho hifanerasera satria samy nofo sy raha daholo na ny biby hafa, fa ny olombelona sady miteny izy a dia ao anaty miteny zay izy mifanerasera. Izay faneraserana zay zava-dehibe indrindra ho antsika malagasy, fihavanana. Ampiasao io e. Raha ohatra nareo zany ka misy zavatra tianareo atao dia maka hevitra. Tsy olona ray ihany, mety olona roa, telo, mety ho ray aman-dreny, izay moa ny ataontsika amin'ny ankapobeny. Ny ray aman-dreny nefa mety tsy ao anatin'ilay zavatra resahana, mety tsy hainy tsara ilay izy rainao zao miteny hoe misy poste-na community manager zay m'intéressé anahy be ao amin'ny orinasa manao vente en ligne ohatran'izao. Mety ho very izy. Voalohany inona ilay atao hoe community manager, mety sahirana izy. Faharoa inona ilay hoe vente en ligne, tsy eritreretina zavatra tsy mety hoe tsy nahazatra azy, tsy nisy zany taloha. Ka izay naovako hoe mila source moa no fitenenan'ny frantsay azy, mila olona maromaro zany tsika. Roa farafahakeliny, telo vao me tsara, raha olona roa zany ifampizarantsika. Hoe za rangaha te hipostuler amina zavatra ohatran'izao, tia ny CV-ko, tia ny lettre de motivation-ko, zao ny antony nanoratako azy ohatranao, ahoana ny hevitranao? Ny hevitra ny maro mahatakadavitra ho izy ny fiteny zay. Dia ampiasao zany izay hevitra an'izay mba hahafahantsika manatsara. Zay foana ilay izy. Satria misy zavatra tsy nieritreretintsika. Io na olona farany mahay ohatra ny ahoana reto ambony tany, misy zavatra mety tsy eritreretiny foana. Zay ny akana hevitra, zay ny akana fanampiana amin'ny hafa. Raha feheziko izy teo dia ny voalohany indrindra resaka fahavitriana, proactivité. Ny faharoa resaka détail, na fidirana any amin'ny pitsopitsony. Ny fahatelo resaka échange, na fifampizarana hevitra amin'ny hafa. Ezao ampiasao ireo telo ireo dia mino aho fa mampiova zavatra be zay eo amin'ny fomba fitadiavanao asa. Zay ary fa dia mankasitraka anareo ny aino, saotra betsaka dia mandram-peo anandray.